ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly-miarahaba antsika ry avako malala tratra izao alakamisy 3 ny volana febroary izao ny voalahatra ho mofinaina antsika anio dia ny boky Jeremia mpaminany toko 7:20 andiny 10 ka hatramin'ny andiny 10. Jeremia toko 7:20 andiny 10 ka hatramin'ny andiny 10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazain'i Jehova rehefa tapitra ny 70 taonany amin'ny Babilôna dia hamangy anareo aho Jehova fa ho tanterahiko aminareo ny teniko tsara ka ampidiko amin'ity tany ity ianareo. Fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo Jehova dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany ary antsoay anareo ka handesy hivavaka amiko dia hiaino anareo aho ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha kasitsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Eny, ho hitanareo aho Jehova ary ampidiko avy amin'ny fahababoana ianareo ka angoniko avy any amin'ny firenena rehetra sy avy any amin'ny tany rehetra izay nandroahako anareo Jehova ka ampidiko ho any amin'ilay tany efa nanolorako anareo baboana. Fa hoy ianareo Jehova nanangana mpaminano anay eto Babilôna. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nandiny 1:10 fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany ho Jehova. Rehavana ity andin-tsotra masina izay entina mampahery anao ity dia andin-tsotra masina izay efa mahazatra ny sofina ny maino azy rehefa misy mpanompon'Andriamanitra irahy ny tompo mampahery itsika na mifampahery amintsika na itsika koa aza ny mampahery ny hafa dia matetika mandre zany na mampiasa zany andin-tsotra masina izany. Indraindray aza hitantsika eny amin'ny toerana maro samihafa amin'ny alalan'ireny takelaka hazo na fafana kely fatao fanomezana ireny na koa hitantsika feno misoratra amin'ny fiarakodia aza amin'ny taksibe itony andin-tsotra masina itony. Izay midika fa andin-tsotra masina tiatsika ary mampahery antsika koa aza. Saingy izay entina mampahery antsika afaka malala dia mikasika ny planin'Andriamanitra tarafina amin'ity andiny 1:10 amin'ny Jeremia toko 7:20 ity. Manahoana moa ny planin'Andriamanitra? Manahoana ny fandaharan'Andriamanitra? Manahoana ny fikasan'Andriamanitra? Satria Jeremia manao hoe hoy ny tompo tamin'i Jeremia lazao amin'ny zanak'Israely any amin'ny fahababoana fa manana ny hevitra izay heverako anareo aho. Dia na manana ny planina izay heverako anareo aho. Dia planina izay mitondra fiadanana. Ny planin'Andriamanitra rehefa ko malala amin'ny fiainan'ny tsirairay avy dia planina mitondra fiadanana. Rehefa nanolo tena ho an'Andriamanitra isika, nanofidian'Andriamanitra no hamarina kokoa ka nantsoiny iompi-piainana aminy araka ny tenin'ny Jaona toko 2:20 hoy Jesosy hoe tsy anareo no nifidy ahy fa zaho no nifidy anareo. Dia ny planin'Andriamanitra ho an'izay nofidian'Andriamanitra ho antsika mpino ho an'ny fiangonana, ny planin'Andriamanitra ho antsika dia planina mitondra fiadanana. Tsy niantso antsika ho amin'ny fahavoazan'Andriamanitra, tsy niantso antsika ho amin'ny fahatezeran'Andriamanitra, fa efa niala tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra isika na ny marimarina kokoa niala tamintsika ny fahatezeran'Andriamanitra. Ka no niantson'Andriamanitra dia afaka tamin'izany zanaky ny fahatezerana zany isika ka tonga ao amin'ny zanaky ny fahasoavana dia ao amin'Andriamanitra. Noho izany dia matoky isika fa marina amintsika hatrany itony tenin'Andriamanitra itony hoe ny planin'Andriamanitra ho amin'ny fiainantsika dia planina mitondra fiadanana. Raha mamaky ny Baiboly manontolo zany tsika hatrany amin'ny bokin'ny Genesisy dia ny fikasan'Andriamanitra amin'ny tsirairay avy, ny fikasan'Andriamanitra amin'ny ankohona na amin'ny zao tontolo zao mihitsy aza dia ny fiadanana, ny fandriampahalemana, ny fahatoniana, ny fifaliana. Mety apetraka ampanontaniana tsika hoe raha izany ary zany nahoana eto amin'ity zao tontolo zao ity na eo amin'ny fiainako manokana
eo amin'ny fiainan'ny firenena nahoana ny mbola misy zavatra vavoazana, nahoana ny mbola misy korotana, misy ady an-trano, misy fifamonoana, misy faharavampananana, misy aretina sy ny sisa rehetra hitantsika isan'andro zany. Planin'izy zany valiny da izao tsy planin'Andriamanitra. Tsy planin'Andriamanitra ny korotana, ny ady, ny aretina, ny fifamonoana, tsy planin'Andriamanitra zany. Satria mazava ny planin'Andriamanitra fafetanana sy fifaliana ho an'ny olombelona sy ho an'izao tontolo zao mihitsy ary. Fa raha toa ka mitrangy zany zavatra izany de tsy planin'Andriamanitra. Fa planin'iza, planin'ny fahotana. Rehefa niditra teto amin'izao tontolo zao ny fahotana, lay ratsy, de nitondra planina hafa mihitsy, de ny planin'ny fikomiana amin'Andriamanitra, planin'ny fireharehan'ny olombelona, planin'ny avinavin'ny olombelona, planin'ny fitiavan-tenany olombelona, de planin'ny fisarahana tamin'Andriamanitra sy ny fisarahan'ny olombelona amin'ny samy olombelona, de ny planin'ny fitiavan'ny olombelona ny voninahitra sa zao tany zao. No zany de misy planina anankiroa zany eto amin'ity zao tontolo zao ty. De ny planin'Andriamanitra izay no amafisin'i Jesosy Kristy tompo, de ny planina izay mitondra fiadanana, planina izay ifantenanan'i Jesosy hoe ny fiadanako no avelako anareo, planin'ny fifaliana, zay ny planin'Andriamanitra, zay ny planin'i Jesosy. Saingy eto amin'ity zao tontolo zao tsika misy atsika ety de misy planina hafa nampidirin'lay ratsy, nampidirin'ny fahotana, de miara-misy amin'ity zao tontolo zao ty zany zao ny planin'Andriamanitra sy ny planin'lay ratsy. Ary dia ireo planina ireo nareo fandahanareo na fikasanareo de ndrandray mifanohitra, na tsy oetra ndray fa mifanohitra mihitsy. Ireo planiny reo tsy miara-dalany ireo. Ny planin'Andriamanitra makany amin'ny fiadanana, ny planin'lay ratsy makany amin'ny faharavana sy ny fahampotehana. No zany de izao, raha misy zavatra sarotra, fahavoazana, faharavampananana, ady an-trano, korotana, fifandirana, fahasim-bampiainana, dia planin'lay ratsy zay ho tsika teo. Ao anatin'ny vavaka nampianarin'ny tompo itsika tamin'ny katekomena de niandra ny vavaka nampianarin'ny tompo. De ho tsika hoe misy ataka enina ao amin'ny vavaka nampianarin'ny tompo. Ataka telo voalohany, ataka ho an'Andriamanitra, na mikasika ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny hataka telo faharoa kosa de mitodika amin'ny fiainan'ny olombelona. Ny ataka mikasika n'Andriamanitra de izao, raha inay any an-danitro ho amasinina ny io anaranao io, ho tonga ny fanjakanao io, ary atao an'ele sitraponao ety tany tahak'izay anaovana azy any an-danitra. Zay ny ataka mikasika an'Andriamanitra. Itsika olombelona zany, itsika zanak'Andriamanitra zany, itsika zanak'Andriamanitra izay nitafian'Andriamanitra ny fahasoavan'ny Kristy de asain'i Jesosy hoe mivavana reo an'ny fanjakan'Andriamanitra. Mba hanjaka eto amin'ity tany ity zany anaran'Andriamanitra zany mba ho amasinina. Ny dikan'izany de izao, nisy planina hafa niditra teto amin'ity zao tontolo zao ty, misy fanjakana hafa te hiditra teto amin'ity zao tontolo zao ty, ka lay fanjakana hafa dia mingavinga ny anaran'Andriamanitra. Lay planina hafa dia tsy hanaja ny anaran'Andriamanitra, tsy hanamasina ny anaran'Andriamanitra, de mivavana reo mba ho amasinina eto amin'ity zao tontolo zao ty, ary ho amasin'ny olona neny anaran'Andriamanitra ho Jesosy. De mivavana reo mba ho tonga lay fanjakan'Andriamanitra, satria misy fanjakana hafa manjakazaka, manimba, mandrava, manakorotana, mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra, mampisaraka ny olona samy olona ka mahatonga ny olona mifanandrina, mifakahala, mifahavalo. Misy fanjakana hafa zay manimba ny fifandraisan'ny olona amin'ny zavaboary ka mahatonga ny zavaboary manohitra ny olona, ary ny olona hanimba ny zavaboary. De mivavamba ho tonga lay fanjakan'Andriamanitra hoe Jesosy, mba hanjaka Andriamanitra. Ary vahatelo de ho Jesosy mivavana reo mba hatao eto ny sitrapon'Andriamanitra, mba ho tanteraka lay planin'Andriamanitra eto amin'ity tany ity, tahak'izay efa hatanterahany zany any an-danitra. Ho Jesosy mivavaha hoe ho tonga atao any ny sitraponao Andriamanitra, tahaky ny anaovana ny sitraponao any an-danitra. Zany ny sitrapon'Andriamanitra any an-danitra efa tanteraka, efa atao. Fa eto an-tany tsy atao zany. Tsy mety tanteraka zany. De mivavamba ho tanteraka zany sitrapon'Andriamanitra zany eto. Dikan'izany, tsy ny planin'Andriamanitra irery ihany akory eto amin'ity zao tontolo zao ty. Sitrapon'Andriamanitra de hanjaka eto ny planin'Andriamanitra. Saingy zao misy planina hafa de ny planin'lay ratsy izay mahatonga ny sitrapon'Andriamanitra sy ny planin'Andriamanitra tsy ho tanteraka, de tsy tanteraka lay planin'Andriamanitra, de tsy tanteraka zany lay fiadanana. Fa ninona ny tanteraka? Ny korotana, ny ady an-trano, ny valan'aretina, ny fitiavan-tena,
de tsy mety tanteraka ilay planin'andriamanitra. Mivavaka ho an'ny olombelona fiainan'olombelona moa ny efa hainareo tsy anjery me ho anay n'io ny anina saza ao anay mamelany elokay fa zay ko de mamela ny olona zay nanao ratsy taminay ary aza entina za antoetra aza velanao azo ny fakapana aza velanao resy ao anatin'ny fizantoetra zay zay nataka telo manaraka itsika tsy anjery fivagenantsika le hoe avay zary zany lay ratsy ny ratsy fahavoazana de izao tsy planin'andriamanitra velively tsy planin'andriamanitra ary tsy sitrapon'andriamanitra ny fahavoazana ami'tranga eto am'ty zao tontolo zao ty de raha vakitsika ary am'izay toetseny zay ty bokyny Jeremia mpaminany ty toy ny Jeremia toko fa izao mahalala ny hevitra zay everako anareo de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza de ahoana azy zany raha mamaky tsara lay dinitsotra masintsika de izao noentina ho babo na ny maromarona kokoa na velan'andriamanitra ho babo lasa lavitra noho zay azy ny rain'andriamanitra mihitsy ny babilonianina nomen'andriamanitra manda zany hoe nomen'andriamanitra fahefana ny babilonianina mba hanimba raha zay azy io lazana azy andrava ny fananany ny zanaky ny israelita de lasa kobabo tany babilôna ny israelita de ahoana azy zany andriamanitra miteny manao hoe ny planina koa de planina mitondra fiadanana kanefa nahoana nomen'andriamanitra manda na nomen'andriamanitra fahefana ny babilonianina handrava ny fireneny israely potika ny tempoly rava ny manda rava ny toekarena rava ny fihevanana ny sara toerana ny olona nisy ny tavela taty Jerosalema nisy ny nandositra tany Egypta nisy ny nandeha trany babo tany babilôna rava ny fianakaviana ny matanjaka lasa ny retina babo ny zokiola tavela to Jerosalema faravampananana faravana fiainam-pianakaviana ahoana azy zany raha planin'andriamanitra mitondra fiadanana ko nahoana ny misy zany rehetra zany tsika miteny io manao hoe planin'andriamanitra de zao izy mitondra fiadanana eto nefa n'andriamanitra miteny za mihitsy no anome manda ny babilonianina afako malala raha ohatra ka mamaky tsara isika alohan'io alohan'ny toko roapolo zany hatrany amin'ny toko faharoapolo raha maromarina kokoa eo neranelan'io de mazava tsara fa izao nanome safidy andriamanitra nanome safidy andriamanitra ny fireneny Israely nanome safidy izy hoe zao ny planina koa de planina tsara iny mahitsy iny nareo nefa ty miala am'lay lalana zay mitondra makany amin'ny fiadanana satria miala amin'io lalana makany amin'ny fiadanana io nareo de mifidy ny lalana makany amin'ny korotana arakaraky ny androsonareo amin'ny lalana makany amin'ny korotana io ny vao mainka mihamafy hatrany ny korotana miala amin'ny didin'andriamanitra ianareo manompo sampy ianareo satria niala tamin'ny finoan'andriamanitra velona ka tena nanompo astarta nanompo sampy nijangajanga nanompo sampy bokyny Jeremia mpaminany ary tsy vitan'izany fa narahinareo ny fenitry ny fanompo-tsampy raha ao anatin'ny fivavahana kristianina itsika de manana ny fenitry ny fivavahana kristianina norme hoy nareo miteny frantsay zany hoe itsika zany manana fenitra raha ohatra ka kristianina tsika de manana fenitry ny maha kristianina tsika de zao tia ny fahavalontsika manome voninahitra an'andriamanitra tia ny namantsika tahaka ny tenatsika tsy mamaly ratsy mamaly so ny ratsy aza zany ny fenitry ny fiarahamonina malagasy mizara fiarahamonina kristianina mizara manome mahafoy zany ny fenitry ny fiarahamonina kristianina fa ny fenitry ny fiarahamonina manompo sampy kosa tsy zany ny fenitry ny fiarahamonina manompo sampy de zao tsy ndrio falavo aza itsaony madinika inona ny angorahanao andreny matoy izy mantra de zao tsy niasa izy matoy izy mantra de zao tsy nihetsiketsika izy matoy izy mantra de zao niakamony matoy izy nantra de zao tsy feveran'ny tenany raha tsy mahay mitantana noho zany aza miantra ny mantra ataovy koa zay mahafinaritra ny fiainana maso solon'ny maso nify solon'ny nify sy ny sisa rehetra aza manaiky lembenana fa valio faty zay efa nisy ratsy ianao zany ny fenitry ny fanompo-tsampy de andriamanitra manao hoe raha izany lalana zany de tsy lalana makany amin'ny fiadanana fa lalana makany amin'ny fifamaliana makany amin'ny korotana makany amin'ny fampiasan-tsandry makany amin'ny ady an-trano makany amin'ny fifamaliana fa tsy makany amin'ny fandriam-pahalemana noho izao de miverena amiko anareo Jeremia mpaminany manto miverena amin'andriamanitra de miverina amin'andriamanitra nanome safidy
andriamanitra indrisy nefa fa tsy niverina tamin'andriamanitra ny zanak'israely fa nitoizany ihany lay lalana makany am'lay fikortanana lay fikitranana lay fahavoazana de nanapa-kevitr'andriamanitra fa tsy maintsy amerina azy ao am'lay lalana mitondra fetanana satria tiany izy satria tian'andriamanitra ny zanak'israely de tsy maintsy ho averina eo amin'io lalana mitondra fedanana io de ny rainy ny babelôniana ho karavasy mamerina ny zanak'israely ao am'lay lalana marina midika zany de zao ny antony nanome safidy andriamanitra zany raha ohatra keka ny safidy tampitiavany raha ohatra ka nienao ny jeremia mpaminany ange ny zanak'israely de tsy bapo e tsy planin'andriamanitra ange le fahababony saingy zao ny safidy ny tsy hiverina amin'andriamanitra ange zanak'israely ary rehefa ny safidy tsy hiverina amin'andriamanitra izy de tsy tian'andriamanitra ny apotika azy hatramin'ny farany ka dia naverin'andriamanitra tamikery de toy ny tanan'andriamanitra sanatria namerina ny zanak'israely ao amin'ny ray ny babelôniana avako malala zay no antony no zany de zao fitiavan'andriamanitra zany io fahababony io fitiavan'andriamanitra mba amerina indray ny zanak'israely ao am'lay lalana tena izy de ho itsika manao hoe fitiavana ve andriamanitra de navelany ho simba navelany ho rava lay firenena tiany eny tokoa nanivan'andriamanitra nanivana izy ary dia fitiavana marary ege ny fanotsiana ry avako hoe marary mikapoka saingy zao ny ilainy zany mba hatonga lay zanak'israely anaraka ho tonga ao am'lay fenitry ny fiadanana fa raha tsy zay dia mafimafy kokoa noho ny faharavan'ny firenenany tamin'ny andron'ny babelôniana ny faharavan'ny firenena israely raha mbola nitoizany any iny lalany de tsy akasitran'andriamanitra zany de fiarovana zany io rehavako malala manana planina ary andriamanitra ho amin'ny fiainatsika ay andriamanitra de mitaizatsika manitsy atsika ay ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainatsika de izao fitezan'andriamanitra atsika famerenan'andriamanitra atsika ho amin'ny fedanana marina loatra fa eto any de mety ho tsy ho marina aminao rabaky teny ilay faminana iny satria ianao tsy voatery hoe nanota tahaka ny zanak'israely tsy sanatria nanompo sampy tsy sanatria ny ala tamin'andriamanitra fa mandalo fahavoazana sarotra fotsiny ihany mandalo fahavoazana sarotra tsy hoe satria nanota fa mandalo fahavoazana sarotra satria mandalo fizahn-toetra mandalo fizahn-toetra ianao satria tian'andriamanitra tsy hoe akory hoe mandalo zava-tsarotra ianao de tahaka ny zanak'israely am'ty bokyny jeremia mpaminany ty hoe satria ny ala tamin'andriamanitra tsy voatery ho ny ala tamin'andriamanitra ianao fa eto mo perikiopa de satria ny ala tamin'andriamanitra ny israelita fa ianao mandalo zava-tsarotra aretina tsy fahasalamana faravam-panarana sy ny sisa rehetra fa tsy hoe voatery hoe ny ala tamin'andriamanitra ianao akory fa noho ny fizahn-toetra mety ho lalovana vetivety fotsiny ihany fa izao ny marina aminao de izao ny planin'andriamanitra ho anao de fedanana dina zany ny toetsaina raha mamaky ity boky jeremia mpaminany ty isika de io tenenin'ny tompo io ihany rehefa mandalo zava-tsarotra ianao de izao no avy jerena zay ny tenen'io izy manao hoe hanananao fanantenana ny amin'ny farany ny planin'andriamanitra ve ny planin'andriamanitra de izao ny avenira na no avy tsara aza varinina am'lay amafy ny fangiry firiny zao aza lay zava-tsarotra lalovany zao ny jerena hoe to mahantrahako to mijaly to simba ny fiainako azy zay ny jerena fa ny planin'andriamanitra de izao no avy ho avy tsaratsara kokoa ho avy mendrika kokoa ary io ny tenen'ny paoly am' romanina toko fahavalo manao hoe fa ny fanantenana no amonjenany mino zany hoe zao ry avako malala mety misy zavatra mafy lalovanao zao fa ny planin'andriamanitra de zao raha pitso no tsara nonen'io mafy androany tsy netiny androany mandalo fizahn-toetra vokatry ny fialana tamin'andriamanitra fefa mibebaka ianao zao fizahn-toetra noho ny etraketraky ny hafa fizahn-toetra noho ny fahasarotan-javatra maro isan-karazany de izao hoy ny tompo
ny hoavy de tsara nonony an'io, ny hoavy de tsara nonony an'io. Avako malala manana ara-finoana sy fahatokinan'Andriamanitra fa ny planin'Andriamanitra ho anao de planina tsara mandrakariva, ary na mandalo zavatsarotra ary ianao de manomana ho avy tsara ho anao Andriamanitra. Fa ny faharoa ry avako malala de izao, ny planin'Andriamanitra ho anao any de amin'ny fiainanao isan'andro zany. Raha mandalo zavatsarotra ianao de ao ambadiko i zavatsarotra io, mino fa zao ny tompo anana fanantenana tsara ianao. Fa ny faharoa de zao, planina mamafiorina kokoa ny finoanao. Hoy ny tompo manao hoe de izao hiantsoa ianareo de hivavaka de hiaino anareo de ahita ianareo dia karakatsay inareo. Zany hoe ny ao ambadik'ilay planin'Andriamanitra, lay zavatsarotra lalovana, ny planin'Andriamanitra de zao ny anakekezana ho bebe kokoa an'Andriamanitra. Ny planin'Andriamanitra tsy ho avy tsara ihany amin'ny lafin'ny fiainana isan'andro. Kay raha pitsoka izany mety raha vasa andro any, mety tsy tian'ny olona andro any, mety nampalahelo be ny fiainako andro any, fa kay no avy ny planin'Andriamanitra, ay mbola izy tsaratsara kokoa no ty. Fa izao ny planin'Andriamanitra faharoa de zao ny anakekezana ho azy, ny dikan'io zavatsarotra io, ny dikan'io fizahan-toetra io de ny atokanao iraiki-po bebe kokoa amin'Andriamanitra. Ny dikan'io fizahan-toetra io, ny dikan'io zavatsarotra io tsy hoe atokanao hiala amin'Andriamanitra. Jereo tsara fa any amin'ny fahababona ny zanak'Israely fa tsy foin'Andriamanitra nge. Vakio ny bokin'ny Ezekela mpaminany, vakio ny bokin'ny Jeremia mpaminany, vakio ny bokin'ny Isaia mpaminany. Hoy ny Jeremia mpaminany, hoy ny teny nampitodrain'ny tompon'ny Jeremia mpaminany, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, izany nampaharetako famindram-po anao. Jereo tsara ny tenin'ny Isaia mpaminany, raha ny zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ihany. Izany hoe naharary an'Andriamanitra mihitsy ny nanitsy ny zanak'Israely ho ao amin'ilay lalana marina. Satrin'Andriamanitra nge tsy nikapoka ny zanak'Israely, fa raha tsy nikapohan'Andriamanitra izy de simba tanteraka ny fiainany. Fa naharary an'Andriamanitra toy nikapoka ny tenany mihitsy Andriamanitra, nikapoka ny zanak'Israely. Zay ny dikany eo amin'ny bokin'ny Genesis toko fahafito, toko fahenina sy ny toko fahafito momba ny Noa. De hoy ny filazan'ny Genesis azy hoe de nanenon'Andriamanitra tamin'ny naharin'ny olombelona. Ny dikany hoe nanenona tsy hoe diso hevitra Andriamanitra, fa ny dikany hoe nanenona de zao naharary Andriamanitra, naharary an'Andriamanitra toy nikapoka ny tenany Andriamanitra. Zay ny dikany hoe nanenona, fa tsy hoe diso kely nanamboatra an'ireto olona hoe takizetsy nanamboatra ny olona. Tsy zay ny dikany hoe takizetsy nanamboatra ny olona, fa ny dikany hoe nanenona. Raha jerena le fakan'le teny de zao manao hoe nikapoka ny tenany Andriamanitra, satria tsy zakan'Andriamanitra ny nahita ny faharipahan'ny olombelona tamin'ny safodrano. De nanenona zany hoe toy nikapoka ny tenany izy tenany ory Andriamanitra. De aza mieritreritra manao hoe sanatria fifalianan'Andriamanitra mahita ny zanak'Israely babo, tsia nalahelo Andriamanitra, fa tsy maintsy nataon'Andriamanitra zany mba hamerenana n'lay zanak'Israely eo amin'ilay planina de ny fiadanana, de hanana ny hoavy mamirapiratra. De jereo ny famirapiratany zanak'Israely ao aorianan'ny fahababona. De jereo ny fitantaran'Andriamanitra indray, ny toky nomeny Isaia mpaminany, vakio ny boky ny Isaia mpaminany, na hamaky ny afo azy ianao tsy ho may, tsy hirehitra aminao ny lelafo. Any amin'ny pahababona ange zanak'Israely teren'Andriamanitra andrenindrehetra reny, aza matahotra anao fa momba anao, ary aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra ao. Tsy nahafoy ny zanak'Israely mihitsy Andriamanitra na de atao anatin'ilay fizahan-toetra ny fahababona aza zanak'Israely. Avako malala manana hevitra zay heverana anao ny tompo, de ny hevitra nananao avy tsaratsara kokoa noho ny ankehitriny, ny hevitra nananao avy mamiratra kokoa noho ny ankehitriny. Manana hevitra heverana anao ny tompo de ny atonga anao iraiki-po bebe kokoa amin'Andriamanitra. Zany ry avako malala manana finoana ary, manana fahatokinan'Andriamanitra, verena amin'Andriamanitra, itodio Andriamanitra, raiso Jesoa, apetrao amin'ny fanahina rehetra. Manana tompo fitiavana ianao. Ajereo ny fetoam-pamaranana, jereo tsara nefa raha ny fiainana Babiloniana, ahitanao fa mena mandaa izy. Farany amin'ny bokon'ny Jeremia mpaminany de ny fikapohan'Andriamanitra ny Babiloniana indray. Nomen'Andriamanitra mandaa vetivety izy mba
mba hikapoka ny zanak'Israely fa aoarinan'izay dia nitsarain'Andriamanitra indray ny Babilôniana arava resy ny Kaldeanina. Zay ny hitanao fa Andriamanitra dia manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Nomeny mandaa vetivety, nomeny fahefana vetivety fotsiny ny Babilôniana mba hitaizany zanak'Israely fa rehefa aveo tapitra ny 70 taona ny fahaizany indray ny Babilôniana tsy mety nataonareo satria zao maherisetra loatra nareo miavonavony nareo dia zao avoakako ny zanako ny zanak'Israely dia nareo re fahaiziko amin'ny alalan'ny Kirosy fanjakana Persiana. Afaka malala eto dia tia hampahery anao zao tenin'Andriamanitra, tia hampahery anao Andriamanitra amin'ity vanim-potoana sarotra ity. Ngamba afaka malala isan'ny vanim-potoana sarotra lalovantsika. Voalohany ny valanaretina iainana eto anivony sy firenena eto amin'izao tontolo zao, ny valanaretina lasa misarom-bava daholo tsika menakavy manisy zay litsaky ny metika miatakataka amin'ny namana tsy mifandray tanana sy ny sisa rehetra tsy afa mivory tsy afa mihoana amin'ny fianakaviana tsy afaka mifamangina marary azy mafy zany ry afaka malala fizahn-toetra ve ohatr' zany. Ny faharoa ny fiakarany vidin-javatra hateraka izany zavatra rehetra zany miakatra ny vidin-tsakafo miakatra ny vidy ny saran-dalana miakatra ny fifamezivezena ny saran-dalana atseroa miakatra ny vidim-piainana ila avoroeny azy amin'ny faritra maro samihafa amin'ny toerana maro samihafa maneran-tany eto Madagasikara moa na ny vidin-tsakafo azy dia raha mahafantatra ny fahasahiranan'ny olona vidim-panafody lafo ary fahatelo mbola io hitantsika io indray nitondratrany fahasimban-javatra sy kilonina manarangarana le avako malalo ho aizytsika iatehitra amin'ny herin'ny tena ve le avako malala hoy ny tompo manana hevitra heverana anao manana planina hitondrana ny fiainanao ka tsy ho zavatsarotra vetivety mandalo io ny tompony teny farany fa izao manomana zavatra tsara ho anao fa matoky ary amafisiny io manao hoe ny fihevitra tsy fihevitra reo ho Isaia mpaminahy eto te ho Jeremia mpaminany manao hoe manana hevitra heverako anareo Isaia amin'ny teny manao hoe ny fihevitra tsy fihevitra reo Andriamanitra samy naminany zany na Isaia na Jeremia dia matoky fa manana planina tsara ho anao Andriamanitra na mafy ary dia matoky ny fitiavan'Andriamanitra mba hatonga anao raiki-po bebe koa amin'Andriamanitra ny dikan'izao fizahn-toetra zao ivavaka sika avako malala tompo misaotra anao zahay fa manana hevitra izay heverana anay tokoa ianao dia ny hevitrao ny planinao ny sitraponao dia sitrapo mitondra fiadanana tsy tiany zao tontolo zao zany ka tamin'ny alalan'ny fahotana dia napiditra planina hafandravany ny fiainany zao tontolo zao lay ratsy mamerina ne mandrakariva ao amin'ny planinao anefa ianao maharary zany fitondranao zany indraindray saingy maharary mitondra fifaliana ao anay maharary iarahanay aminao ary maharary mampanantena fitahiana ao anay ampandreseo zay tompo ao anatin'ny fizahn-toetra atao mibebaka zay ao anatin'ny fialanay aminao ary atao faly zay eo mpamakivakiana ny lalina hitondranao ny planinao fiadanana mahatonga anay mifanakaiky fo aminao Andriamanitra ny fahavoazana mitranko eo amin'ny fiainanay fizahn-toetra ihany mandalo ihany fa ny eo ambadika izany fiadanana tompo dia mivavaka izay ho an'ireo azo mpahoriana ho an'ireo mandazo zavatsarotra vavaka izay ho an'ny fiainanay tsirairavy ampandreseo zahay ho an'ireo mandray fitahiana manokana ho an'ireo tahinao ho an'ireo ambininao ho an'ireo faly amin'ny fotoana ankehitriny noho ny fahasoavanao dia ataovy mahay misaotra anao tompo ataovy mahay makasitraka anao tompo ataovy mahay miorina aminao tompo ho an'ireo mandalo tsy fahasalamana ho an'ireo mandalo fizahn-toetra ampaheresy tompo fa vetivety zany eo akaikinay ianao tsy manary anay ianao enio ny sentin'ny fonay ny tokantrano any tompo enio ny sentin'ny fonay isambatan'olona mitalao ny famindramponao te hisaotra anao te amboraka ny mavesatra eo aminao reseo lahatra iray tompo amin'ny alalan'ny fanainao masina ty anatinay fa ny fandaharanao ny planinao fiadanana jererenao ny tanyrazanay raha vao ny fahantrano raha vao ny fahasahiranana mifahazavantsaina sy fahendreny zay aizanay mitondra tena sokafo ny masom-panahanay ny sainay ahita ny lalana hitondranao anay dia ny lalana maka amin'ny fiadananao amin'i Jesosy zanakao
amin'n'anao Jesosy Kristy mpamonjy amen.